Milaza fa Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay ary ny fanapahany fitondrany dia mandrakizay. Raha mahatadidy ny tantarantsika atomboko ary alohaloha ary fa nisy fotoana amin'ny tany nandalo safitrano tamin'ny andro Noa zany. Ringana daholo ny zavatra rehetra fa zao tsy nanakana an'Andriamanitra, tsy ho Andriamanitra zany. Mbola namonjy biby izy amin'ny karazany maro. Mbola namonjy ny Noa menakavy izy mba ho nouvelle génération na olona mifoha ara-panahy. Androany Enoko nouvelle génération na olona novonjen'Andriamanitra manokana ao anatin'izao zavatra rehetrarehetra mandalo zao. Be dia be dia mamelany hainao hiteny azy. Be dia be ny olona mety hoe tsy nana-po ny ho lasa fa lasa ihany izy tamin'ny fotoana tsy ampoizina. Be dia be ny olona mety nanam-bola fa potika ihany ny trano. Be dia be ny olona mety nanam-pahaizana atao fa inondé ihany. Tiako tenenina anao matoy ianao mbola salama tsara, mbola tsy nanino mbola famindrapon'Andriamanitra ho anao zany, satria ianao le génération anaty tanora vaovao tian'Andriamanitra tsangana ho an'ny fanjakany. Ianao le génération vaovao tian'Andriamanitra ho ampiasaina hitondra fifohazam-panahy eto amin'ity Madagasikara an'ity Madagasikara antsika ity. Raha nandalo safitrano anao dia nivonjen'Andriamanitra, tsy nasakana an'Andriamanitra, tsy ho Andriamanitra zany satria Andriamanitra izy. Be dia be mety niteny tamin'ny Noa nanamboatra ny sambo fiara hoe adaly ianao, inona koa ny dikan'io, naneso nandasy etc. Fa zao anefa izay zavatra tsy hain'ny olona atao hain'Andriamanitra atao. Izay zavatra tsy takatry ny olona ho eritreretina efa nomanin'Andriamanitra sady. Efa tonga ny vita ny sambo Noa, pré-Noa tamin'ny zavatra maro isan-karazany dia namonjy azy Andriamanitra. Satria nanaiky ho fitaovany Noa, nanaiky ho ampiasainy Noa, tsy nitady fanazavana, tsy nitady satria nahoany satria manino, fa zao nanaiky tamin'ny fototsotra Noa dia naseho an'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra ary namonjy amin'ny Noa sy ny fianakaviany sy ny biby rehetra. Tantara anankiray koa izay diso fantatrao ihany koa fa tiako mba haverimberina fotsiny eo amin'ny lalan'ny fisainanao dia rehefa nandalo fotoanany rehetra Abrahama sy Sara niezaka nitady zata fa tsy mahita. Raha ny fahaizany siansa olona efa 90 taona tsy possible hiteraka. Na iza dokotera, na inona fahaizana spécialiste tsy miteraka zany. Fa eo anatrehany zany impuissance sy ny fahalalan'ny olombelona zany dia no amarin'Andriamanitra fa izay tsy hain'ny olombelona atao hain'Andriamanitra atao. Satria 90 ans mbola nomeny zaza Sara. Wow, zany Andriamanitra rehefa miasa. Andriamanitra rehefa te hanamarina ny teniny aminao dia hitanao voninahitra. Il suffit tout simplement hoe mino an'Andriamanitra ianao dia manatanteraka izay zavatra sainy atao. Fa ny solution, ny fanalahidy voalohany indrindra dia manomboka androany meteza olon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ametraka an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy. Tsy eritreritra tsony zavatra be dia be, tsy hanono tsony zavatra hafa, fa ametraka an'Andriamanitra ao amin'ny plasy maha-Andriamanitra azy. Dia voalohany amin'izany meteza olon'ny fifandraisana aminy, satria olom-bavaka. Fa ny fotoana ianao olona manana relation amin'Andriamanitra dia ho asehony ianao fa Andriamanitra tokoa izy eo amin'ny fiainanao. Be dia be ny zavatra tsy ho takatrao mihitsy ary tsy ho hainao mihitsy ny manazava azy fa ho asehony Andriamanitra anao fa izay tsy hainao atao dia hainy atao. Tantara anankiray mahafinaritra mihitsy ary tena mampahery anahy manokana tantaran'ny Mosesy sy ny zanak'Israely. Tamin'ny fotoana nenjehan'ny Egyptiana zareo, fantatsika tsara rehefa tonga teo amin'ny ranomasina mena izy dia ranomasina ny eo aloha, Egyptiana ny ao aoriana. Ary ny Egyptiana izay nanenjika an'zareo tsy nanenjika azy mba hiteny hoe andao hiverina any Egypte indray nareo andao fa any mety aminareo, fa nanenjika azy hamono hafaty azy. Fasan'izay impuissance sana olombelona izay se manifester Andriamanitra. Ary Andriamanitra se manifester tsy nitady solution be dia be. Teto ny zanak'Israely nanana choix be dia be, nanana choix anankitelo izy. Na izy hiady tamin'izay zavatra teo am-pelantanany zany ny antehatra tamin'ny fahaizana, ny antehatra tamin'ny hery,
miatehatra tamin'ireo zay sandrokely maromaro vitsivitsy teo, na izy nitehatra tamin'ny zay mety eritreretiny tonga atao an-tsainy koa ndora na ilomano dia lomano izy miampita ranomasina mena. Fa zao ny safidiny le fahatelo, ny safidy izy hiantehatra tamin'Andriamanitra le mahay zavatra rehetrarehetra, satria face an'izany situation zany tena tsy avy zareo impuissant, tsy hainy ny zavatra atao, tsy hainy ny zavatra atao, fa zay tsy hain'ny olona atao hain'Andriamanitra atao. Andriamanitra mahay zava-mahagaga izy. Dia zao tsotra ve ny vahaolan'Andriamanitra hainjiro ny teny manjiny Mosesy. Tsy afaka nandrehan'Andriamanitra ny teny an'izany Mosesy raha tsy olona fifandraisana tamin'Andriamanitra, ary raha tsy olona miaino an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, fanerasera amin'Andriamanitra. Solution an'Andriamanitra ilay tsotra be juste hainjiro ny tehana, fa ny tehana miditra vahaolana ho anareo sy ny zanak'Israely iray manontolo. Ao anatin'izany dia mbola te hamerina foana anao hoe androany hoe meteza metraka an'Andriamanitra eo amin'Andriamanitra azy, fa zay tsy haintsika sy ianao atao hain'Andriamanitra atao. Na amin'ny fiainantsika andavanandro na face an'ity zavatra situation de crise mandalo eto amin'ny firenentsika ity, malagasy ianao manana didy ianao, manana responsabilité. Tsy mbola filoham-pirenena aloha, tsy mbola ny ministra maro isan-karazany, tsy mbola tsy haiko izay eritreretinao, fa ny solution manomboka aminao. Ny solution meteza ianao olombavaka, olona fifandraisana amin'Andriamanitra, ametraka an'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainanao ary eo amin'ny fiainana tanindrazanao.